avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fan série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanjafiafy. Manolotra anao ny vaovao. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Prime vous présente ny vaovao. Tsy nisy toyany fa nijanona ho tatitra ny fanambaran'ny fitsarana momba ny compte tamin'ilay volamena milanja 4 taona naondrana antsokosoko ny taona 2020 sy 2020 hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Ny tokona ny mponina manamorona ny rokady tsara sotra soavy masandro ny maraina teo nitaky ny anamboarana tetezana fiampitana sy ametrahana kamera eny an-toerana tao aoriany ny loza mpifamoivoizana omaly hariva. Apetraka ny comité de recrutement isaky ny faritra ialana amin'ny affectation abusive hoy ny ministra tompon'andraikitra raha niona tamin'ny mpiasam-panjakana tao mananjary. Miantso ny fanjakana hanafaingana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito ireo mpisehatra amin'ny fitaterana ao Toliara miteraka fahatantoka ho azy ireo ny lalana ratsy. Japon nangatoavy ny antenimera japonais ny lalana vaovao momba ny succession impériale na ny fifandimbiasam-pahefana eo amin'ny fianakavian'ny amperora ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asanay ampanajany anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany anokafantsika ny fampahalalam-baovao mahakasika ny raharaham-pirenena tsy nisy toy ny fanijanona ho tatitra ny fanambarana ny fitsarana momba ny compte ny amin'ny volamena izay nilanja 4 taona naondrana antsokosoko ny taona 2020 sy 2020 hatramin'ny taona 2020 sy 2020 takina ny isin'ny fanadihadiana sy ny amoana ny mangarahara amin'ny fitatanana ny volamena eto Madagasikara amin'izao fotoana ny fanavozana izao hoy ny fanehoan-kevitry ny mpamakafaka politika. Aleo rahantsika avetrany ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Nangina tsy eno ny toy ny raharaha fanondranana antsokosoko volamena 4 taona teo anelanelan'ny taona 2020 sy 2020 hatramin'ny taona 2020 sy 2020 nandritra ny fitondrany Rajoelina. Efa bolana ty wariny ny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny compte ny 20 marsa lasa teo. Ity volamena 4 taona naondrana tsokosoko ity izay tombanana ho 2 miliara ariary ny vidiny. Vola be izay ahafahana mamaha ireo olana fototra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana toy ny sekoly, ny toeram-pitsaboana, lalana sy ny sisa fa toa avelavelan'ireo tompon'andraikitra atory ny raharaha. Raha sekoly no anokanana io vola io avita efitra ny fianarana ho ana mpianatra telo tapitrisa raha kely indrindra. Izany hoe iena na tsisy intsony ny mpianatra hianatra ambany kely na amina sekoly tsisy rindrina eto Madagasikara raha tafaverina io vola io ka atotona amin'izay sehatry ny fampianarana izay. Fa miandry aloha izany ny mpianatra malagasy miandry izay fahavononana hafaminganam-pandehan'ireo mpanao ny famotorana sy ny fanadihadiana hanatsikafina ity raharaha ity ka hampiatra ny lalàna amin'ireo tompon'antoka tamin'ny fanondranana antsokosoko sy amerina ireo vola sy fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna ho an'ny malagasy. Harem-pirenena tokony isitrahan'ny vahoaka malagasy tombontsoa avy amin'ny volamena 4 taona naondrana tsokosoko ka tokony hanokafana fanadihadiana izany ahitana ireo tompon'antoka sy ny famerenana azy tsy ho very anjaviny ny toy ny tatitra nataony ny fitsarana momba ny kaonty. Ny tena manahirana ane zany amin'izao fotoana ao amin'ny volamena io zany misy tsy mangarahara mihitsy amin'izao fotoana
ary eo mihitsy zany zao mila zavaina satria raha raisitsika fotsiny zao le volamena ataontsika hoe banque centrale le hoe nisy fotoana zany mba navoaka ny zareo kely ihany tamin'ny voalohany a hoe zao ny lasa hors monétaire fa amin'izao fotoana zao tsy fantatra tsony firy marina moa firy taonina marina moa zao firy kilo marina ny hors monétaire ao amin'ny banque centrale zany 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 tsy mazava avokoa mila mangarahara zany io sehatra amin'ny volamena io androany le izy ane tokony mory satria zao Madagasikara nosy roa ihany ny fivoahana eto Madagasikara na mandray roplanina na mandray sambo azadiny fa efa fantatra ihany koa izy atao le mpanao trafika dia anjara amin'ny fanjakana zany mandray andraikitra. Ankoatra ity volamena 4 taona naondrana tsokosoko ny taona 2024 hatramin'ny 2024 ity mbola tsy tavaverina sy tsy hita ihany koa ny toy ny raharaha volamena 770 kilao naondrana tsokosoko tany Afrika Atsimo ny Desambra 2024. Tahaka izany ny volamena 930 kilao nivadika vita tao amin'ny ministera ny arena kibon'ny tany ny taona 2024. Fanavaozana isika zao efa naneho ny fahavononana ny filohan'ny fanavaozana ny Prime Ministre ary nampiseho ny fahasahiany ny ministera voakasika iady amin'ny tambazotra mpanondrana tsokosoko ny harem-pirenena ary anatin'izany ny volamena ka tokony ho fongorona hatramin'ny fakana izany. Mitetina fitamby 30 miliara ariary ny vola nampidirin'ny arena ankibon'ny tany tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana azo tamin'ny lafin'ny araketra ho an'ny enim-bolana voalohany tamin'ny ity taona 2024 ity raha nitatitra nomeny ny ministra Piahy. Tarehimarika izay maneho fa sy ampitrandrana stratezika mampiroborobo ny ara-toekarena sy loharanom-bola amin'ny fampandrosoana ny firenena ny volamena raha voatrandraka ao anatin'ny ara-dalàna sy misy tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka sy ny fanjakana. Eo ny volamena izay tsy nahinom-baovao fa na ny volam-panjakana izay very ny tetina 4 miliara ariary ny taona 2024 navoaka ny fitsarana momba ny konty sy efa nanomezan'ny filohan'ny fanavaozana baiko sy toromarika amin'ny hanenjehana ireo tompona ndraikitra voaroroy amin'izany aza tsy hita ny toy ny ihany koa. Nolazaina fa vitsy ny isan'ireo inspecteur général de l'État antony mampitarazoka ny raharaha fa volana sy herinandro maromaro aty aoriana tsy mbola nisy tatitra tamin'ny fivoaran'ny fanadihadiana. Lafim-baovao manodidina izay hatrany afaka sy tokony anetsika fanadihadiana momba ireny fananana voageja ireny ho tonga eny anivon'ny fitsarana ireo rafitra miady amin'ny kolikoly fa tsy hijanona amin'ny tatitra sy ny fanagiazana hoy ny firaisamoham-pirenena tokony hisitraka ny fanampim-baovao mahakasika ireo olona izay ambadika izany sy ny sazy hampiarina amin'ny vahoaka malagasy hoy ny fanehoan-kevitra. Andeha ho arahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay. Vola mitetina 520 miliara ariary no mbola voageja vonjimaika ankehitriny. Miandry ny fizotry ny raharaha-pitsarana sy ny didy farany hivoaka araka ny tatitry ny avy ao anivon'ny Agence de recouvrement des avoirs illicites na ny ARAI. Didim-pitsarana raikitra miisa 7 ankilany no efa nivoaka mahakasika ny fanagiazana raikitra ireo fananana azo tamin'ny tsy ara-dalàna. Vola mitetina 570 tapitrisa ariary no efa vonona averina ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ary fiara 70 efa nogoiazana no natokana hampiasain'ny sampan-draharaha-panjakana mandritra ny fotoana voafetra. Avy amin'ny vondrona Sodiaty any Mamoravatomanga ny ankamaroany ireo fiara ireo araka ny tatitra hatrany. Ny bien saisie ny fiara zany eo amin'ny 450 dia ny propriété immobilière 220 na izany na zany arany teo anelanelany teo dia efa betsaka ihany koa ny fananana naveriny aray tany amin'ny tompony rehefa nafahan'ny fitsarana zany reny olona ireny zany maromaro efa 160 milliards d'ariary ihany moany ny fananana naverina zany amin'ny araka ny fitsarana ny tanterahana moa zany. Azo tamin'ny kolikoly ny fanodikodonam-bolam-panjakana sy ny fananam-panjakana ny famitsim-bola ary ny famatsim-bola asa fampirorona ireo fananana nogiazana ireo. Tsy zoviana amin'izany ihany koa ireo tatitra navoaka ny fitsarana momba ny compte faranteo. Tokony anetsika ny fanadihadiana momba ireny ireo rafitra miady amin'ny kolikoly ka ivadian'ireny tatitra ireny ho eny anivon'ny fitsarana hanasaziana ireo voakasiky ny fandikan-dalàna hoy ny firaisamoham-pirenena. Akoatra ny tatitra nataony iray efa nilaza ny Cour des comptes fa misy ny vola very dia tokony misy azo lazaina hoe toy ny fanadihadiana izay ataonareo eo anivon'ny système anticorruption satria nareo no niresahan'ny lalàna manana fahefana feno
manetsika an'izany raha izany. Ny aray tsy afaka manasa azy fa ny aray afaka manokatra fanadiadiana makasika amin'ny fananan'ireo vola io. Taoriany ny fahafantarana fa nisy vola azo tamin'ny tsy fanaran-dalàna dia tokony misokatra mazavabe zany ny ataon'ny fitsarana, manana fahefana feno tokony hanenjika satria efa fantatra hoe nisy olona tsy nanara-dalàna, iza ilay tsy nanara-dalàna, tokony hampafantarana ny vahoaka malagasy ilay tsy nanara-dalàna ary tokony hampafantarana ny vahoaka malagasy hoe iny izy fa voasazy tamina sazy mifanaraka amin'ny zavatra natao. Akoatra ny jiro sy ny rano, isan'ny fitakiana teny akanja, ny fampiarana ny tany tandalàna, ny atsara hoarina ny tany aloha, ny fisitrahana herinaratra sy rano, fa eo amin'ny fampiarana ny tany tandalàna no marisarisa sy miadam-pandeha hoy ny mpanaro ra-baovao. Azo tsapahi-tanana ny fanavaozana rehefa tsy misy ambony lalàna intsony ary tojo hatramin'ny farany ireo fanadiadiana rehetra nosokafana ka mivoaka ny anaran'ireo nambotry sy mpambotry firenena. Fa mila fingorona kosa ny tsy maty manota araboly eto amintsika raha tiana ny siny ny fampandrosoana hoy ny avy ao anivo ny alliance aoka izay ny tsy maty manota. Isan'ny antony tsy mbola mahafoana azy io ny tsy fisiny ny mangarara sy ny tsy fampiarana ny lalàna ary ny tsy fahaleovan-tena ny rafitra mpanao fanadiadiana hoy ny avy ao anivo ny firaisamonim-pirenena. Andeha raha antsika hatrany ny atsipiriam-baovao mahakasika izay. Miroborobo ny tsy maty manota araboly eto amintsika raha ny fanadiadiana nataon'ny fikambanana firaisamonim-pirenena mivondrona ao anatin'ny alliance aoka izay ny tsy maty manota ainta. Miseho amin'ny endrika maro zany raha ny fanazavana toy ny fanodikodinam-bola na ny kolikoly nefa tsy misy na vitsy ny olona tompona andraikitra voasazy. Mety afindra any amin'ny kaonty miafina, ampandalovina amin'ny orinasa saritsariny na ampiasaina amin'ny fomba tsy mazava ny volam-bahoaka. Manaraka izany, voadingana ny fitsipika sy ny lalàna. Misy ny fandoavam-bola tsy voamarina, fifanarana tsy manaraka ny fomba ara-dalàna na tetika salazaina fa efa vita nefa tsy tena tanteraka. Ankoatr'izany, voasakana na voatsapaka ny rafitra mpanaramaso. Mety hisy tsindry koa atao amin'ireo tompona andraikitra misana ny fanaramaso sy ny fanadiadiana ka tsy afaka manatanteraka ny asany amin'ny fahaleovan-tena sy mangarahara izy ireo. Na eo azy ireo fandikan-dalàna voatan'izy ireo, vitsy ny fanenjehana ara-pitsarana, tara loatra ny fanapa-kevitra na indraindray tsy dia misy mihitsy ny fanasaziana. Manampitrotraka ihany koa ny fisian'ny tambanjotra amin'ny firaisana tsokombakomba. Le izy moa zany dia aminay mitombina mihitsy le hoe tsy maty manota tokony mijorotsika ary tena hoe miady amin'ilay tsy maty manota satria rehefa jerena amin'ny ankapobeny sy ny antsipriana dia resaka tsy maty manota daholo no lasa hoe sakana amin'ilay dingana samihafa amin'ilay fandaniam-bola mbahoaka. Ary rehefa mipetraka indray koa hoe raha misy sanction dia hita indray fa ela be na sarotra le fampiarana an'ilay sanction. Ohatra zany rehefa misy vola tokony atao recouvrement au niveau trésor dia hita fa tena sarotra be izay hoe recouvrement au niveau trésor zay. Raha hoe tokony misy sanction disciplinaire io koa hoe sarotra koa le fametrahana izay sanction disciplinaire zay. Rehefa hoaroso eto amin'ny tompona andraikitra moa izay hoe constat samihafa izay dia ny dingana manaraka ny mba hoe afaka mifandinika, afaka manapa-kevitra miaraka hoe inona moa izany ny tolo-kevitra, inona ny recommandation tokony apetraka ary ahoana ny ahafahantsika olom-pirenena sy tompona andraikitra miroso amin'ilay fampiarana an'izay recommandation izay. Ahafahana mamongotra ireo lesoka amin'ny fitantanam-bola-panjakan'ireo, tokony hisy mifanara-maso entitra, fanadiadiana mahaleo-tena ary mifampiarana ny sazy. Mila mafisina ihany koa hoy ny firaisamonim-pirenena ny ady amin'ny tsy maty manota arabola, ny fampanjakana ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra. Izany no antoka ahafahana miaro volam-bahoaka sy mampanjaka amin'ny fanjakana tandalàna. Ilaina rafitra matanjaka sy mahaleo-tena ny fanaraha-maso sy ny fanadiadiana amin'ny fitantanam-bola-panjakana eto Madagasikara. Raha tsy izay, hoveranjavona hatrany ny taritra samihafa na ataon'ny eto an-toerana toy fitsarana momba ny kaonty na ireo rafitra iraisam-pirenena. Lafim-baovao mahakasika ny tranga mpiara-monina araka ny zava-niseho androany maraina dia nitokona ireo mponina manamorona ny rokady tsara sotra soamoasandro ny maraina teo nitaky ny anamboarana tetezana fiampitana sy fametrahana caméra de surveillance eny an-toerana izy ireo. Fitokonana izay ny tranga tao aorian'ny lozam-pifambozana nisy eo ny alina izay namozana aina vehivavy iray sy naratrana olona iray izay nofoan'ny fiara 4x4 izay nitsoka izy io. Andeha raha antsika ny antsipriam-baovao sy ny fitanterana mahakasika izay tranga izay.
Vehivavy iray raika amin'ny 20 taona no maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana teny amin'ny rokady Tsarasotra Soavimasoandro alina raha naratra mafy kosa ny rainy izay niaraka taminy. Fiara katikatira iray voalaza ho nandeha mafy no nandona azy mianaka ny ampita tamin'ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra ho nisolitena ny fianakaviany. Ny zavatra siomaly no zany dia avy sambavony izy mianaka dia raha avy miasa io tiala kely io dia tsy ilay midadaka dia nipita teo amin'ny passage dia zay no tranga foan'izay tomobile 4x4 fotsifotsy zany no ilay raha nijerena teo amin'ny caméra de misy fa numéro dia tsy hita teo amin'ny passage ao anaty passage mihitsy zay mbo dia mba andratahanay tena malahelo fiana ny fonay raha zany miresaka aminareo zany kanefa tena zany ny zava-misy ety aminay ny rahalanay zany eo amin'ny taona tratrany misy ohatra tapaka valany misy tapaka ny lohany maratra be mbola zanja zao ny tany zay zany zao zay fianakaviana dia miandry eto aloha zany miandry tanàna tsy tafapetraka mihitsy zao zay tena tsy hitanay zany zay atao e. Nentina tany amin'ny hôpitaly Azera ireo niarambona alina tara ny fandraisana tanana atao amin'ny sampana vonjyaina nateo aza ny ravery vokatry ny ratra raha nambatra ny fianakaviana trany. Manoloana io miantso ny tompona andraikitra hijery ny fomba fiasa sy ny fandraisana tanana ireo marary mafy tonga eny anivony ity sampana vonjy-taitra ity ny fianakaviana. Tonga atao zay dia mararinay nefa tonga atao efa tena marary miady amin'ny fifatesana mihitsy dia tsy raha riny le dokotera ao izy ny fifakadiny zay tonga atao fa hoe ny tena hoe ahoana ty mararinay ity mbola sy raisinareo dia hozy ny teny ngay ianao rery raha misy manana marary ato amin'ny urgence ato fa ianao aza miteny fa mbola miazy taratasy vao afaka raisinay zay ny tenyle dokotera atao to rehefa tonga amin'ny urgence dia tokony hoe vonjaina zany no tena hoe zay mahatonga leo mba hoe hôpitaly mpanjakana nefa raha ohatry zany mijaly majinika hoe mijery kolera ohatry zany le ao amin'ny dokotera ao to dia tsy mety aminay zany fa tokony mba hovaina le ao amin'ny olona miasa ao amin'ny dokotera ao zany tokony mba hovaina miasa ao amin'ny hôpitaly ao mangataka aminareo zay eo ambony eo zay mba mangataka zany zay fangatanay feno loatra le fo dia tsy afaka miteny fa mampanaelo le zavatra misy. Matiti-pitranga ny loza eny amin'ny rokady Soavimasoandro Tsarasotra ary izao namoizana aina izao nateo aza ny fametrahana ireo toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Malohan'izany nanakandalana ny maraina teo nitaky ny anamboarana tetezana fiampitana ialana amin'ny loza nametrahana jiro anazava ny arabe sy nametrahana caméra de surveillance fa ihany koa nanasaziana ilay mpamily nandona ka nafaty olona izay nitsoaka ireo mponina sy fianakaviany ireo niaran-doza avy eny amin'ny fokontany atsimo ampefilo Soavimasoandro. Ireto farany izay naparitaky ny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso. Tena mafy satria io olona io tena olona mba tena io mba renireny rangahy io ary io mba fetsony anahy dadatoa an'io vehivavy kely io dia nefa le zao ny zavatra misy domina fotsiny ve dia zay ve dia lasa dia tsy tenao fa zay fianakaviana mila meona amin'izay olona zay fa tsy vita fahatanitany ianao tsy hipetraka fa samy raha mbola gasy mpiara-monina eto amin'ity tany ity tokony fampijery foana hoe ahoana mahazo amin'ity olona ity na ahoana ny zavatra rehetrarehetra fa tsy atao ohatry zany. Faharoa eto amin'ity lalana ity tokony misy mandray andraikitra ny manam-pahefana satria efa maro ny maty teo amin'ny toerana io nefa tsisy fandraisana andraikitra fotrany samy manao zay didiny fotsiny ny rehetrarehetra. Tena malahelo zay satria mafy aminay tena mafy aminay vao tsy haiko hoe 4 volana zay nandeha ny fahoriana foana zay dia vao mainka koa nisy an'ity sady tira sady mivony dada mivomy ny zanany mba ahoana reny fieritreretana raha ohatra hoe mifoly dadany maheno hoe maty le zanany mafy ene zany. Fantelo izao no nisainana fohy no ny lozam-pifamoivoizana atao amin'ity fianakaviana ity. Efa nisy ny fitoriana napetraka tamin'ireo tranga teo aloha ireto farany fa tsy nahitamba-olana izany hatramin'ny androany. Nampanantsoana teny anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra ny fianakaviany niarambona ny tolakandro teo. Tapaka nandritra izany fanaovana fikarohana ilay fiaran-tsoka nandona ka nahafaty olona teny Tsarasotra. Efa eo ampelantanany mpitandro filaminana ny raharaha ary efa misy ny loharanom-baovao ny fanazavana.
atsangana afaka fotoana foy ihany koa ny tetezana fa nimponina miampita ny arabe. Mialohan'izany, raha mpitso ihany, iroso amin'ny fametrahana casseur de vitesse ny tompony andraikitra ovaolana Vonjimaika. Fanampin'izany, ametrahany commune Jiro Cobra ihany koa eny an-toerana. Tsy maintsy ara-iasa amin'ny fokotany ny fametrahana izany ho fiarovana ireo jiro manazava tsisy angalatra. Lafim-baovao mahakasika ny resaka alatr'olona kosa amin'izao fotoana izao. Mitohy indray ny tranga fahaverezana olona tatoato na dia efa nisy azy ny fepetra izay noraisiny avy ao anivony fotondram-panjakana toy ny tranga izay nitreho teny Ambohimanambola sy Ambohilavao. Efa fanakorontanana inona tao no misy eto amin'ny firenena izay mila fandraisana andraikitry ny be sy ny maro hoy ny hanambarana ny mpanao politika. Ndeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Entsora Soary Malala. Efa nitsahatra nandritra ny andro vitsivitsy nisehoana tranga fahaverezan'olona sy fahafatesan'olona indray tatoato. Anisan'izany i Andriamasina Valona ny Enina Liantsoa mipetraka ao Ambohimanambola. Anisan'ireo olona tsy hita popoka nanomboka fakomaly 15 ny volana Jolay ka hatramin'izao. Teny Tanjonandriana Ambohimanambola no toerana nahitana sy farany raha nambarany fianakaviana. Ny 15 ny volana Jolay Enina Liantsoa no tokony hanao soutenance noho izao tsy hita tampoka izao. Efa ampelatana ny mpitandro filaminana ny raharaha ka nisafidiny tsy haneho hevitra ny fianakaviana. Anisan'ny nahitana tabetsaka indrindra ny eto amin'ny faritra Analamanga izay anisan'ny mampametra-panontaniana ny maro ny antony. Efa fanakorontanana ny nina atao no misy eto amin'ny firenena, indrindra izao tranga mifanesisy eto Andrenivohitra izao. Saingy tsy ny eto ihany fa manerana ny Madagasikara no hanaova ireo mpandoto ny endriky ny fitondrana fanavaozana ny asa ratsiny ao ny mpanao politika. Manerana Madagasikara mihitsy izy no manao an'ilay korotana. Dia amin'ny ankapobeny zany samy ataon'le izy fa samy amin'ny endrika samy hafa fotsiny. Misy mety halatra sy vono, misy fanamonoana varira, misy ihany koa mety amin'ny endrika fanakorotanana hafa misy mety mandoro tranon'olona izy, mety mandroba olona izy, mety mandefa olona angalatra izy. Zany misy daholo. Dia hitantsika eo ara fa rehefa tsy mitandrina antsika dia ho avy indray fanakana an-dalana. Mila mailo isika, mila mandray fepetra, mialoha. Ary mila mafisina tsara ny service de renseignement satria miezaka manakorotana ny olona tsy faly noho ny fanapahan-kevitra izay raisy fitondram-panjakana ankehitriny. Raha tsy amin'ny ohatra fotsiny hoe fanapahan-kevitra entitra ny amin'ny hoe rehefa misy orinasa tsy manao, tsy mahavita ny asany araka ny tokony izy, miara-miasa amin'ny JIRAMA dia foanana ny kontrahana. Araky ny fanazavana trany, ilaina ny fiaramentany rehetra anajanonana izao fampiororona izao. Tsy afaka iantehatra amin'ny mpitandro filaminana na ny fitondram-panjakana irery isika fa ilaina ny firaisan-kina. Lafim-baovao mahakasika ny tontolon'ny asa-panjakana eto Madagasikara. Apetraka ny comité de recrutement isaky ny faritra ialana amin'ny affectation abusive hoy ny ministra tompona andraikitra raha ny eo na tamin'ireo mpiasa-panjakana tao mananjara ny tenany renivohitry ny faritra Vatovavy. Tsy ekena intsony ny fidiran'ny ben'ny tanàna na ny solombavim-bahoaka amin'ny famindrana mpiasa noho ny antony ara-politika na alakobika tsy tiako tare. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Nafana ny ady hevitra sy ny fifanakalozana teo amin'ireo mpiasa-panjakana sy ny ministra tompony andraikitra teto Mananjary mikasika ny fanatsarana ny tontolo ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana. Fotoana ny henony ministra ny hetaheta sy ny naharary ireo mpiasa-panjakana aty amin'ny faritra sy ny nampitana hafatra ho an'ny fanatsarana fomba fiasa amin'izao fotoana fanavaozana izao. Isan'ny teboka ny songadina ny fidiran'ny politika amin'ny asa-panjakana ny fanaovana famindran-toerana izay baiko omeny solombavambahoaka na ben'ny tanàna noho ilay halakobika tsy tiako tare na tsy fitoviana firehana ara-politika kentrano an-trano sy ny sisa. Apetraka ny comité de recrutement hoy ny ministra ka tsy hizaka ny voka-dratsiny izany intsony ireo mpiasa-panjakana. Antenena ny hirosoana amin'izany hoy ireo mpandray anjara izay nankasitraka ny ministra amin'ny mahakaotsy faritra Vatovavy azy. Ministra anazy izany diraka ny fangatana teo tokony misy ny fampiofanana amin'izany mpiasa-panjakana fa tonga anazy mba ho tena anana ny fahaizana manao amin'ny asa-panjakana. Eo ihany koa ny tombontsomina koa ny mpiasa-panjakana satria mpiasa-panjakana no manompo ny vahoaka amin'izany. Mba mena tombontsomina koa zareo ankoatran'izay efa azo amin'izao mba tokony mba mitombotomboina zany izay tombotsoan'ny mpiasa-panjakana izay. Tena nahita ny ministra sy ny filohan'ny fanavaozana Randriana Mivela na nindry ny ministra Maître Kofo eo amin'ny toerana io satria tena hainy tsara ny asany ary afaka magnazava zavatra tombosoa be ho an'ny mpiasa-panjakana ary tena voasariny soa tsara ary afa-po daholo izay nagnatrika tato amin'ny zavatra tolotra izay toy ny mena teo.
agnisan'ny manana tombony manokana vatovavy fananana ny ministra satria taty loatra ny fantany loatra ny fiaignam-bahoaka tatia na ny mpiasam-panjakana ny rehetrarehetra manantena fa ahita fiovanam-bavana ty faritra vatovavy. Eo anatrehan'izany mila mpiasam-panjakana miasa mahomby mangarahara ary mamaly ny hetaheta sy ny filany vahoaka amin'ny maha-mpiasam-bahoaka azy izy ireo. Rehefa manao ny tsy mety tsy maintsy raisina ny fepetra aoriany fananarana sy fanitsiana ireo izay mioapefy. Na fitsaboana na fampianarana na fitandrona filaminana dia asa-panjakana zay dia atimtratra be eo amin'ny elany amin'izay hoe asa-panjakana zay ka mila tolotra tsara ny vahoaka tsy abako volo misitraka ny asa-panjakana. Tsy afaka nome tolotra tsara nefa ny mpiasa-panjakana raha tsy voakarakara. Dia izay no mahatonga hoe rehefa nampanantena dia manatanteraka ny faharoa, ary rehefa manatanteraka dia manara-maso ny fahatelo. Dia amin'izay fanaraha-maso zay dia mety makasitraka raha tsara ny natao, manisy raha misy ny lesoka, fahatelo manasazy raha ohatra ka tsy laitry ny balan'ny fananarana ao amin'ny ministera iandreketana zay. Taoriny fionana tamin'ireo mpiasam-panjakana ny tapany maraina, nisy ihany koa ny fionana tamin'ireo tanora ho fampiroboroboana sy fanatsarana ny asa ho azy ireo, nanome torolalana, nanome hevitra ary indrindra nampitana hafatra ireo tanora ka tsy ho tanora antoko ny fampandrosoana ho avy intsony fa tanora mpandray anjara amin'ny toe-karena sy ny fanatsarana ny fireneny. Tontolon'ny asa mifandraika amin'ny fifindramonina apetraka ny angondraikitra hametrahana tahiry tokana voamarina sy ara-potoana mahakasika ny fifindramonina arakasa eto Madagasikara. Tanjona hoy ny ministera voakasika ny ahafahana manamora ny fifanakalozany ireo rafim-panjakana sy ahafahana manara-maso ny fivoaran'ny tsenan'ny asa sy ny fiarovana ireo mpiasa. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Tsy mbola nanananto tanisa mazava sy ofisiala hatramin'izay ny tontolon'ny fifindramonina arakasa teto Madagasikara, ny tena isan'ny mpiasa ny ala teto an-toerana, ny toerana tena misy azy ireo ary ny karazana asa ataon'izy ireo. Tranga izay tsy ahafahana miaro ny zon'izy ireo fa ihany koa tsy ahafahana mandrafitra politika matotra momba ny asa. Manoloan'io, ny roson'ny ministera ny asa, ny fampananana asa ary ny asa-panjakana tamin'ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa tamin'ny fitoerany malagasy momba ny antontanisa na ny Instat Androany izay ompana amin'ny fitantanana ny angon-drakotra momba ny fifindramonina arakasa. Teo alohantsika tsy nanana fa sektoriel no ananana ary ity manko ny araky ny fifampiresahana tamin'ny Instat dia tena hoe donné zany zay misy zany ny hoe fa manara-penitra zay ahafahan'ny partenaire zany mijery hoe manahoana tokoa ny en temps réel sy ny zavatra tena hoe misy marina amin'io resaka fifindramonina arakasa io raha tsy teny fotsiny tsika ohatra hoe ny fivezivezena firy mipiasa mivezivezy inona ny sehatratra sa mety misy any ivelany any isan'ny firenena tena mpandray karazany ohatran'izay zany. Nanantsika tombony lehibe ny fanaovana an'ity fifanarahan'ity fametrahana izay angon-drakitra izay na eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena zay na eo amin'ny lafiny nasionaly satria tena atao hoe fitaovana stratégique ho an'ny fitondram-panjakana zany izy io raha hanatsara ny zay fikirakarana ny fifindramonina arakasa zay. Andrasana araka izany ny angon-drakotra mahakasika izay fifindramonina arakasa izay. Dia ny lafim-baovany ihany koa ny atsika amin'ny sainty vetivety ato anatin'ny dokam-barotra rehefa avetsika mbola iverineta ato anatin'ny tampany faharoa iresaka mahakasika ny rarah fleuvoir eo ihany koa ny fahasimbany ny lalam-pirenena fahafito. Manasanao tsy saraka amin'ny fahampahalalam-baovao ny Cool TV.
l'UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mety amina. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tian'ny bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refo-zetiny. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app. Yas et moi, c'est jusqu'au 17 juillet seulement. Yes. Dia mbola terina hatrany ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovao ny Ekolo TV tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa mahakasika ny lalam-pirenena fahafito no andesa taratsika izay tapany faharoa izay miantso ny fanjakana hanafaingana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito ireo mpisehatra amin'ny fitanterana ao Toliarao amin'izao fotoana izao satria miteraka fahatanjaka ho azy ireo ny lalana ratsy fa ihany koa manome vahana ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana antony hanairana ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Andeha rahantsika ary ny antsipirim-baovao makasika izay. Maharitra hatramin'ny 3 andro amin'izao fotoana izao ny dia mampitohy an'ny Toliara sy Antananarivo ho an'ny ankamaroan'ireo fiara-pitatitra noho ny fahampitohan'ny ampandalana sasany amin'ny lalam-pirenena fahafito raha andro iray sy tapany izany teo aloha eo anelanelan'ny Sakara sy Andranivory no potika tanteraka ka isan'ny mahavoasokajy ho faritra menina amin'ny fanafiana fiara an'ny faritra iny. Araka ny fanazavan'ireo mpitatitra dia mitarika fahasimbana matetika amin'ny fiara ny fahampitihan'ny lalana amin'ny lalam-pirenena fahafito ka mampiakatra ny sara ny fikojakojana. Etsy ankilany mitombo ny isan'ny mpandeha sy ny famandria toerana amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao nefa tsy maharaka ny filany ireo fiara miasa. Manampitrotraka ihany koa ny fiakarany vidin'ny kojakoja sy ny fitaovana fanamboarana fiara. Amin'izao vakansy zao période de vakansy zao moa zany ny tôbila tsy maharaka. Passage betsaka maro be le passage ny tôbila tsy maharaka. Ny lalana ratsy. Ireo tôbila angazehana ny ana fanamboarana any. Ny piesy midanga be ny vidiny. Ny lalana ratsy. Ny tôbila rehefa tonga aty Toliara tsy maintsy mamboatra ny tomobila. Ny chauffeur mitaraina, ny patron mitaraina, na zay mpiasa burokora mitaraina.
sy va automobile dia misy indraindray alefa le automobile tsy tafaverina noho niny no niaratsy ny lalana. manoloana izany miantso ny fanjakana sy ireo tompon'andraikitra mahefa ireo mpisehatra amin'ny fitaterana fa tokony hatao laharam-pahamehana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito. Taloha io lalana io mba vitany ray anjo raiky sy tampany fa amizao vitana roa anjo misy raha tena maro reo mitelo anjo ny tomobile zay mba tonga titoliara miala avy Antananarivo tonga titoliara zay mahatonga anay mba manao antsambana amin'ny fitondram-panjakana atseto. Le tena angaviana aty coopérative zany mba hoe ny président républicain fa ny lalany ratsy nefa fitaova-kasy zao maro simba le tobily manao crétin satria fotoa famelomana zero na tsy maharaka dia satria ny lala ratsy amin'ny lala ty mba teanay amboariny zany lala ty io fa iny tena mampy satria raha tia milomana vazamanjana. Efa ampolo taonany maro no nampitaraina ireo mpampiasa lalana ity lalam-pirenena fahafito ity ka antenain'izy ireo fa iroso amin'ny fanatanterahana izany ny tompon'andraikitra amin'izao fanavaozana izao. Fa ampahafantarana rapitso eny amin'ny CCIA Antaninarenina ny momba ny permaculture sy ireo foto-kevitra fototra ao anatiny hanasana manokana ireo mpandrarà sy mpitantana orinasa fa ihany koa ireo te ahafantatra momba izany ity fomba ity izay ahafahana ihany koa manatratra ny ODD numéro 17 na ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy andia ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy fa 17 napetraky ny firenena mikambana. Andeha rahantsika ary ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Ilana fanatsarana ny asa manandraikitry ny orinasa anatin'ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises hipaka sy aharitra ny tombontsoany ho an'ny fiarahamonina. Ohatrany hoe ny fomba filaza azy zany ohatrany hoe greenwashing zany hoe orinasa manao hetsika amin'ny fotoana anankiray mba ahafahany fotsiny zany mamaly filana anankiray. Ao anatin'izany sehatra zany indrindra no miditra ny resaka permaculture na ny hoe adika amin'ny teny tsotra hoe volo-maharitra satria ny permaculture dia ny fiasa sy mifirafitry ny ala voajanahary no raisina tahaka. Raha ampiarina amin'ny sehatra ny fandrarana zany dia hoe mila manana zany tsika tetikasa maharitra mipaka ifotony amin'ny olombelona tsirairay avy sy mikolokolo ny tany izay andraharany. Ny permaculture na ny volo-maharitra ihany koa dia fitaovana entinay anatratrarana sy ampahafantarana ny orinasa anorona ny orinasa amin'ny anjarandraikitra tokony ho raisiny amin'ny fiarahamonina. Ho fampahafantarana ny mpitantana orinasa mpandrahara sy ny daholobe isy ny fivoriana iresahana momba izay permaculture izay raha mpitso eny Antaninarenina. Dia entanina daholo ireo tompon'andraikitra orinasa RSE sy ireo manana orinasa maniry afantatra bebe kokoa momba n'izany fampiarana ny permaculture na volo-maharitra zany amin'ny fandraharana. Dia amelabelatra izay loha hevitra izay izao mandritra n'io fotoana io ampahafantarana antsika hoe izany permaculture zany eny tsy resaka fambolena voninkazo fotsiny fa fitaovana azo ampiasaina tsara mihitsiny amin'ny fahatratrarana ny tanjona ODD 17 napetraka ny firenena mikambana ary indrindrandrindra fitaovana azo ampiasaina tsara azo ampiarina amin'ny RSE na ny anjarandraikitry ny orinasa amin'ny fiarahamonina. Anomboka amin'ny 10 maraina ny fotoana ary tsy misy vidim-pidirana ity fivoriana mitondra ny lohateny de la RSE à la régénération, la permaculture comme levier de transformation des entreprises ho tanterahana eny amin'ny CCIA Antaninarenina izay karakarain'ny Rexma na ny réseau expert malagasy. Tontolon'ny fitanterana mitombo hatrany ireo safidy amin'ny fitanterana nasionaly sy regionaly ao Toliarao amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo vao nanitatra ny asany any amin'ny faritra atsimo andrefana ny avy ao anivon'ny coopérative Soatrans Plus izay mikeliny hanatsara ny kalitaon'ny fitanterana sy ny hanamavanana ny fahasairana ny mpandeha. Andeha rahantsika ny fitanteram-baovao mahakasika izay. Nanomboka nanitatra ny asany eto Toliara ny coopérative Soatrans Plus amin'izao fotoana izao mampifandray an'ny Toliara Antananarivo sy Toliara Fianaratsoa ity coopérative ity sady manome tolotra fitaterana ny mpandeha no fitaterana entana sy colis. Ao anatin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao indrindra no nanomboan'ny Soatrans Plus ny asany mba hamalinina ny filan'ny mpandeha sy hanomezana safidy vaovao amin'ny fitaterana. Ny Soatrans moa zany dia efa tamin'ny taona 7 nefa nanao ny zotra Antananarivo Toliara hatramin'izao
fa ny soa transplis kosanay zany amin'ny mahapolisy azy dia hiavaka zay mitovy amin'ny stationnement public fa tena privé. Raha ny fanelinay moa zany dia amin'ny faraparam-bolanany zany no aty zay manina alohany fa raha ny fahatongavany olo eto indrindra amin'izao resatsika zao dia tena betsaka ireo mpandeha saika hoe misy fiara ve any stationnement tsotra sa tsy misy fa marobe moa zany zareo dia tsy maintsy anaovana fiara ihany zany zareo koa satria tena ravitry ireo mijaly tsy maintsy isy ihany asiana permanent zany mandrapo tena fisokafany ofisialy mba hitsojova no an'ilay olona tondeto mba ahafahana manaraka fahasainana vahoaka tena ankoatra ny fanomezana tolotra manara-penitra mikendry ny hanakay kokoa ny vahoaka ihany koa ny soa transplus na dia mbola eo ampanomanana ny fanokafana ofisialy aza izy ireo dia efa maro ireo mpanjifa ny safidy sy namandrika toerana mialoha. Nandehanako amin'ny coopérative atoy zany fa nandeha mbamosa fa ny fabozako fa feno aby place aby tsy antena antony tsy mahatobily fa mety peut-être hoe amin'ny maharaky lala eny zany dia zay koa mba angatahantena amin'ny fanjakana hoe mba amboakareo le ny RN7 iny fa tena mijaly ty tomobily zany taxibus ireo dia nireko amizay fa misokatsy soit transplus dia nandeha toy zao mba nanety hoe manao akory raha sady raha malala fa soa ty coopérative toy sady faela vara andisa toliara raha toy zay. Efa misokatra amin'izao fotoana izao efa mandria toerana ho an'ny toliara dia ampitany hôpitaly be amin'ny lalana mankany an-daboly no misy ny foibe ny soa transplus. Marina fa ny zoma izao no fiaingana voalohany ho an'ny toliara araka ny fanazavany tompona andraikitra. Vaovao mahakasika ny fanamboarana ny tetikasa flyover etsy Anosato mponina manodidina ny 570 eo no voakasiky ny tetikasa flyover araka ny atatitra avy amin'ireo tompona andraikitra nandritra ny fankakevitra izay natao hianona ny hevitra ireo olom-pirenena hanatsarana ny tetikasa ho an'ny androany tsy andrela fa iroso avy hatrany ny asa ao arin'ny fankakevitra raha ny fanazavana izay voaray. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay entiny Entsora Soary Malala. Aritra 420 volana ny fanamboarana ny tetikasa flyover raha nambarana avy eo anivon'ny ministera ny asa vaventy. Misy 27 ny fananana voakasika amin'ny tetikasa ahitana trano fonenana 230 trano fandraharana 30 fefy 750 tany 70 tany tsy mbola misy fanrenana 70 ary olona 570 eo araka ny fanadihadina nataon'ny ONE ny volana febroary 2024. Efa nisy ny fifampidiniana tamin'ireo olona voakasika ny tetikasa ka vola mitetina 7,5 sy arivo sy enina tsiray tapitrisa dolara amerikanina no natokana ho fanorenana ny fananan'izy ireo. Efa napetraka ny rafitra andraisana fitarainana sy amahana olana mety iseho mandritra ny fanatanterahana ny tetikasa. Voalohany, iny fotonoandiniana ny fitarainana amin'ny alalan'ny komity famahana fifandirana. Raha mbola tsy voavaha eo izany dia alefa amin'ny ambaratonga ambony kokoa araka ny dingana napetraka. Izay no natonga leo naharitra be ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy noho ny fisian'ny mponina izay mipetraka amin'ny faritra misy ny projet dia natao ny firesahana amin'zareo. Mizara roa aloha le projet misy ny lot 1 dia eo amin'le partie antetezana Anosato io dia ny lot 2 miainga avy ny akadam-bahoaka mandro tonga Anosato ary ny avy aty Antamianakely tonga eo Anosato. Dia ilay lot 1 zany aloha zao resahantsika amin'izao fotoana izao dia efa andresahana ireo olon'ireo efa nisy ny fifandiniana ary amin'izao fotoana izao dia efa akaiky ny fotoana izay hanoerana ireo olona izay voakasika ny projet. Tsy mbola kitihana lohatreto ny tetezana Anosato raha tsy vita ny tetezana iray vavaosolony andrindrana ny fifamovozana raha ny fanazavana trany. Na izany tsy maintsy nisy ny fanelingelenana manoloana ny fanamboarana ka ho apetraka ny tetezana vonjimaika vita amin'ny vy anampiana ny fivezivezen'ny fiara. Anisany dingana tsy maintsy atao mialohany anatanterahana ny tetikasa ny fakana ny hevitry ny olom-pirenena ahafahana mahazo ny permis environnemental azahoana ny hevitry ny rehetra hoentina andraisana fipetra anatsarana ny tetikasa. Ny décret messier no mandrafitra ny
tigana rehetra tokony atao amin'ny fanomezana permis environnemental. Nisy ny fidinana ifotony nataon'ny komity satria tsy no ONE no mameny tsy no ONE no manao ireo no manao fanombatombana fa ny komity mpanombatombana izay misy ministera isan-tsokajiny. Arak'izany dia misy tsy maintsy misy fidinana ifotony nataon'ny komity izay efa natao tamin'ny fiandohan'ny ty herinandro ty dia nitohizan'izao fakakevitra izao izay efa nisy teny Nosatomaly ary mety Mahamasina ny androany. Faritra voakasika mivantana ny fokotany Anozato Antsinanana voaloha sy faharoa, boriboritany fahaefatra ary ny fokotany Ampefilo ao amin'ny komina ambanivohitra Anozato Andrefana. Ho fanombohana ny asa, anisy androany fankakevitra amin'ny vahoaka izay mikarakara ny ONE izay tafiditra amin'ny andraikitra sahany mahakasika ny fanombanana aran-tontolo iainana sy ara-sosialy araka ny didim-panjakana laharana fa 520 tsipika aotra valopolo tamin'ny 7 ny volana Jolay 2020. Rehefa vita ny fankakevitra, irosona tsy ho ela ny asa raha ny fanazavana hatrany. Araka ny efa fantatsika isaky ny zoma ohatra zao rehefa aorianan'ny fampahalalam-baovao dia misy ny fandarana ankitsipo. Rahalahy Sengy Maxime mampanolo-tsaina ny PRRM sy ny filohan'ny FMI malagasy Ratsetron Jean-Jacques indray no vahin'ny fandarana ankitsipo eto amin'ny Cool TV anio alina aoriana izao fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao. Isan'ny lohahevitra izay hiadin'ny andany sy ny ankilany hevitra ao anatin'izany ny fitantanana ny firenena sy ny fizotry ny fanavaozana tao anatiny sy volana izay nitantanany filoham-panjakana ny kolonely Randrianirina Mikael ny fikaonandoham-pirenena sy ireo lohahevin-dehibe izay tsy azo ialana ao anatiny ihany koa. Fa mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany nisy fanavaozana ny fikarakarana ny fangatahana visa amerikanina ty Afrika nataon'ny États-Unis noho izany dia afindra any amin'ny foibe isam-paritra ny fikarakarana ny visa ho an'ny masivo ny États-Unis miisa 520 aty Afrika ka isan'izany ny eto Antananarivo miaritra manomboka amin'ny voalohan'ny volana Aogositra 2020 avy izao ity fanapahan-kevitra noraisiny Amerikanina ity raha ny loharanom-baovao any Johannesburg Afrika Atsimo no hikarakara izany ho an'ny Madagasikara. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Nanambarany gouvernement américain fa hanomboka ny voalohan'ny volana Aogositra 2020 izao dia havaozana ny fomba fikarakarana ny fangatahana visa aty amin'ny firenena afrikanina maromaro ka anisan'izany Madagasikara. Araka ny fanazavan'ny departementam-panjakana amerikanina dia hatsangana ireo foibe mparitra hikarakara ny fangatahana visa mahazatra. Tanjona amin'izany ny hampiarana ny fenitra mitovy amin'ny fanamarinana sy fanadahadenina momba ny fiarovana fa ihany koa ho fanatsarana ny fahombiazana asa sy ny fampiasana ny loharanon-karena. Tsy maintsy mamandrika fotoana sy mandoa sarana any amin'ny iray amin'ireo foibe mparitra voatondro misarana ny fikarakarana izany ireo olona mikasa hangataka visa amerikanina. Anisan'ireo toerana handray an'izany ny masivoha amerikanina any Port Louis, Maurice miaraka amin'ireo foibe hafa toy any Abidjan, Accra, Addis Abeba, Dakar, Nairobi, Kigali sy ny sisa ary ihany koa ireo tanàna hafa maromaro aty Afrika. Ho an'i Madagasikara dia any Johannesburg Afrika Atsimo no hikarakara izany fa tsy eto Antananarivo intsony. Nanamafy ny Amerikanina fa tsy midika ho fanakatonana ny masivoha izany fanavaozana izany. Mitohy ny asan'ny masivoha Amerikanina eto Antananarivo amin'ny fanomezana tolotra ho an'ny olom-pirenena Amerikanina sy ny consulat sasantsasana saingy voafetra ny tolotra momba ny visa. Mikasika ireo efa manana fotoana voatondro hanaovana fangatahana visa any amin'ireo masivoha voakasika ity fanavaozana ity dia ampandefasana toromarika amin'ny alalan'ny mailaka izy ireo. Itsikilany ho an'ireo efa nandoa ny saram-pangatahana visa nefa tsy nahazo fotoana alohany 13 Jolay kosa dia haverina ny volana alona ary tsy maintsy manaraka ny toromarika omeny departementam-panjakana. No mafisina ihany koa fa tsy misy fiantraikana amin'ireo visa mbola manan-kery izao fanavaozana hatao izao mbola azo ampiasaina arak'izany ny fepotona voafaritra ao amin'ireo visa efa nivoaka. Momba ny fizahampahasalamana takina amin'ny visa mpifindramonina afaka manao izany amin'ny fireneny ny mpangataka raha misy dokotera nekeny manampahefana Amerikanina ao an-toerana. Raha tsy misy izany azo atao any amin'ilay foibe mparitra voatendry ny fizahampahasalamana. Araka ny fanambarany gouvernement Amerikanina hatrany ity fanavaozana ity dia natao hanamafisana ny fiarovam-pirenena ny fanatsarana ny kalitaony fanodenana ny fangatahana visa ary mbola mitohy ny fanomezana ny tolotra ilaina amin'ny olom-pirenena Amerikanina amin'ireo masivoha sy ny consulat maniran-tany.
mankalaza ny faha-epolo am'zato taona nisy iny ny gazety teny soa analan'andro izay gazety voalohany teto Madagasikara manana ny toerany sy ny andraikiny eto amin'ny firenena ny asa fanaovon-gazety isin'ny fampandrosoana ho an'ny daholobe ka ilaina ny fiarahamientana hoy ny mpikarakara andeha rahantsika ny antsim-pirem-baovao mahakasika izay. Ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny taom-pankalazana ny faha-enimpolo am'zato taona ny gazety malagasy. Ny taona 1970 ny gazety teny soa analan'andro no namoaka ny lahatsoratra voalohany. Famerenan-kasana ny asa fanaovan-gazety sy fameloma maso ny asim-piandriana amin'ny pirenena no lohahevitra ny raisiny. Dia noho izay fandalovantsika vanim-potoana maro izay, fisidrahana ny vanim-potoana maro izay, dia nisy fiantraikany na teo amin'ny asa fanaovan-gazety, na teo amintsika mpanao gazety. Tokony hisy ny famerenan-kasana izay asa fanaovan-gazety izay. Ny raha nalala fa tsy afaka misaraka ny asa fanaovan-gazety sy ny fiainam-pirenena. Ny tantara rehetrarehetra nandalo eto amin'ny firenena, izany hoe hatrany ny fahampanjaka ka hatramintsika ny teny izao dia teo foana ka nandray anjara mavitrika, nanana anjara toerana lehibe tamin'izany ny mpanao gazety malagasy ary nampiova sy nampivoatra ny tantaram-pirenena. Isan'ny tanjona amin'izao fankalazana ny 120 taona ny gazety malagasy izao ny hananganana ny maison de presse na tranobe ny asa fanaovan-gazety izay ho fitehirizana sy ho fanampiana ireo mpanao gazety sy ireo izay misehatra amin'io asa io. Fa voavoatra ireo Tobo sy Brown ny mpitandron'ny filaminana tao Tomasina izay potika tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza gezany ny teo anivon'ny unité de coordination de reconstruction no nandray an-tanana ny fanarenana izany. Andrasana ao aorian'izao ny fahavitan'ny fotodrafitrasa izao ny isin'ny vokatra mivaingana amin'ny fametrahana fandriampahalemana maharitra ao an-toerana. Fanampanazavana mahakasika izay. Zava-dehibe zay dia fatatsika fa dia toerany Tomasina ity dia andalovana cyclone foana matetitetika ka dia inona fa trano mafy izy ity ary afaka tena hoe hiatrika zay karazana hoe fiovan'ny toetrandro anirina any ka dia niafatra amin'ny ny mpiara-miasa ato amin'ny CRGN dia ny kojakotrana izany mba ho aharitra foto-javatra maharitra. Dia iny alikoa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no etsika manamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity isorana sy ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Uprime vous a présenté ni vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ni vaovao. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.